manaritra ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Afa-baraka dia ampeniny aja mamy Andrianony. Ireo amelona ny tantara Danila, Niony, Ratsifa niaraka tamin'ny Gaston sy Onimamy. Pandray feo Joary Sitratra Andria Tsarafara. Panadotosa Niony Ramanamsata. Mahazo toerana dole ary. Misaotra antsika rehetrarehetra tonga namaliny atso androany a. Ary amin'ny mahazoky aho moa dia raisiko fitenenana ka natao aza hoe voatsela kotra izay nandozany dadantsika dia faly aloha tena faly satria azo lazaina fa namela mamy izy mivady. Marina mihitsy aloha izay. Matoa tsika ohatran'izao a dia noho ny herim-pony sy ny fikarakarana antsika hatramin'izay na olona atsika dia teo foana izy mivady ary izao tsika telo menada izay efa samy manana mivady aman-janany avy ary ny tena mahafinaritra dia ny fifankatiavantsika hatramin'izay. Iny kosa aloha tsy sanatrian'izany hoe efa laza avokoa izy mivady dia vita hatreo koa ny fifankatiavana fa za mahita hoe voamaky aza tena faka na mpifamatitra antsika mihitsy ry zareo izay efa lasa nodomandry. Reny izy da no na olona atsika ka ololo avintsika trany izay hoe mampiraitam-po antsika izay. Marina aloha izay. Izay aloha noela fa lasa lava be ny resako fa ny tena antony hoe feonao antsika aloha dia efa haitsika ihany fa nao an'ireo tombam-pananana izay navelan'ireo ray aman-drenintsika sy izay hoe andaminy antsika azy na ny anaovantsika azy kasa tsara angamba raha ohatra hoe tany sainety daholo ireo fananana navelany ka aleo alany ny fitenenana ary tova. Iny ary misaotra razoka. Dia tsy ho lava resaka zany fa dia reto efa reto voarakitra anaty taratasy reto daholo ny fananana. Voalohany amin'izany moa dia ity trano eto Ambojana Masoandro ity izay nipetrahany dada sy neny fony fahavelony dia miampy ny fanankarehitra atao anatiny moa zany. Eo koa le trano eny Ambotavo izay voatselany navitany. Eo ihany koa le trano eny Bemasoandro izay mpanofa avokoa no mipetraka ao ary misy ihany koa nefa ny fiaranakoroa izay fampiasan'ny dada fa ny iray kosa dia fantatritsika fa iny manao taxi be iny reo daholo zany le fananana rinaina ataoko fa tsy nisy adino angamba ka Ortovo raha reo tany sainao reo aloha dia za mahita fa tsy ampibetsaka. Eny tokoa ary tovo toa tsy voasoratra ao akory anie ny fananana rehetra any ambanivohitra. Zany mangony fotsiny fa sao dia adinonareo koa ary ny firavaka volamena rehetra aneny reny. Oay reto koa ny saika adino marina miampy an'ireo zany izay ngamba kosa efa voalaza daholo ka reo zany fananana velan'izy mivady dia anjarantsika manaja sy mikolokolo azy manontolo eto. Haitsika tsara fa tena nahasarotiny azy mivady mihitsy reo fananan'ireo satria azo lazaina fa tena tao anatin'ny fiafiana sy fikirizana tanteraka no nahazony azy izay mba hoe ho fitsinjovany antsika taranany ihany io izay aloha dia marina ka tsika koa zany dia tokony ahay andray an'izay tsara ifandamina ao anatiny hoe fifanajana sy fifankatiavana tanteraka. Ka inona ary zany nanaovantsika an'ireo sady araka ny teninao toerina aina dia efa samy manana ny tokantranony avy sika ka tsy mety vera toka mba samy hoe eto daholo ny vaditsika tsirairay ireo. Tsy dia mimbonakevitra aminao zany ry ony fa ahoana tsy aleo ve mba isika zanaka mivantana aloha no miresaka avy eo dia samy manao tatitra ny hevitra tapaka ny mivadiny avy. Aleo tokoa aloha izay ry ony
mahazitatra foana zareo fa za matahotra ianao kosa raha aminareo mirahalahy aloha dia mety azo atao izay fa amiko amin'ny mahavehivavy ahy dia tena tsy mety raha tsy misy fandiniana miaraka amin'ny vadiko izany sady mila dinihana tsara tsy atao maimaika koa io resaka io azo lazaina hoe misy mamarina an'izay mihitsy aloha ka hono mba lazao ary ny hevitra hodiny antsika zao ary ny hevitra raha mety aminareo mirahalahy eto ary ny ataontsika aloha mba tsy ho verimaina ny fotoanantsika androany dia ho fantarintsika sy soratana avokoa rehefa nanany dada sy neny rehetra na neto andrenivohitra na nany ambanivohatra dia rehefa vitantsika izay dia samy mandinika ny any an-trano avy miaraka amin'ny vadiny avy dia amin'ny fiaonana manaraka netinety ny hevitra tapaky nisy atokantrano sa ve tsy mety izany raha ny hevitra kosa aloha dia tsotra ary mbola veriko ihany fa efa tsy eo tsony dada sy neny ino dia isika mandova azy fa tsy mivaditsika ka mba tsy isian'ny olana dia maninona raha atao izay zaran'ireo fananandreo sika telo mianadamu manapaka amin'izay samy manatra sy mikolokolo ny azy tsy laviko aneny teninao ritovo zay mihitsy marina fa zao dino ihany kosa aloha natao iraisaina ny any mpivady ohatrany tsy mety amiko izany hoe zarery ny anapa-kevitra ka marina fa hoe ny lova avy amin'ny ray aman-drenitsika masy mandidy sika sainga mba efa fifanekeny mpivady kosa ny hoe miara-manapaka sy mandidy ny tokantranony tsy zay ve le miara-nanapaka ny mofo mamy tamin'ny mariazy fananana imbona ny dada sy neny iriony ka ny zanany mandova azy fa tsy ny vadin-janany mihitsy rehefa atao ny fanamarinana amin'ny mampandova dia tsy misy afa-tsika telo dany mpandova voasoratra ao fa tsy mivaditsika mihitsy raha tsy hoe manana zanaka tany an-tsisiny tany nga dada na koa hoe nisy didy miafina izany koa ve dia hitombona ary tovo asako izay fanarahanareo sy mivadinareo any aloha tsy dirako fa ny akosa aloha marina fa lovako avy amin'ny ray aman-dreny izay ho anjarako dia tsy maintsy ifampidiniako amin'ny vadiko foana satria holovain'ny taranakay koa izay fanananay eo na lovako io na lova avy any aminy koa fa nga dia tena sarotiny sy masika ka atahoranao mihitsy izany vadinao izany zony mamila mamolaka kondra nefa dia aza manaiky an'izany za aloha tsy mihitra amin'izay aferany manoka amin'ny vadiko any rehefa hoe dia tsy avelako idirany koa fa nga izy tia omboka hoe fulana ary tovo mba fiteny re zany sa ianao mihitsy no sisy apiditra azy amin'ity resaka ity na izy aza ve voaresanao an'izany tsy amaly hoe inona keny idirako tovo koa dia efa manafangaro resaka ka fa tsy mazava aminao foana ve hoe mpivady dia efa nofo ray miray hevitra miray fo miray saina ka tsy hitako izay olana amin'izany izay aloha ny ary tovo izay ifandaminanareo sy mivadinareo any fa tsy maintsy raha manapaka io ohatra rery laly dia mihevitra ve anao ry-bavy malala fa ny zavatra ataon'ny vadinao dia lazainy aminao sy ifampidineny aminao daholo na koa hoe akany hevitra aminao aza dia tsara fanahy loatra rery iony lehilahy zany no miteny anao an'izany raha nabavy tsika ianao ka tsy misolona sao dia anenenana re ary izany izy hoe afeninako azy ny azy raha izay tokoa fa hatreto aloha ritovy dia tsy mbola nanana ihany an'izany za sady mila fifampitokisana anie izany tokantrano izany marina fa hoe zandrinareo fa raha iaina amin'ny ahiahy foana dia ho antitra aingany eo za matoky azy izy matoky ahy tsy mbola nanana olana aloha izay hatreto eny ariko leo faranantsika eo izay adhevitrareo menatazay samy misy famarinany daholo ny voalazanareo teo na neny ono na neny tovo ka samy manao izay mampetipetiny azy efa voalaza teo ihany moa le izy hoe fatarina soratana avokoa fananana rehetra dia miravintsika avy eo dia samy mandinika ny hevitra rehetra hoentina fiaonantsika manaraka indray akatsy aloha ve aloha mba asiana hevitra lasitra ihany mba andinihana azy aizany dia raha vamaina fotsiny sika raha azoko izany tianao lazaina ry tovy dia hoe efa mba misy hevitra tapaka entina hodiniana mialohan'isa rahantsika eto takatro tsara mihitsy ilay izy ry-bavy asa ahoana ny hevitra razokolahy amin'izany mety zany ka tena tsara be le hevitra aleo ary zay no atao efa zay daholo zany izy rehetra minao fa tsisy adinotsonika efa izy ireo ka tsy aleo ve samy miteniny eviny amin'izay sika efa mandeha ihany ny fotoana za koa mbola be no atao rehefa aveoko ka zao ary no andaminantsika azy raha ny hevitra aloha
mahavavy tokana anao ry ony dia aleo ianao no mena fitenenana voalohany mba ho fanajana an'izay hoe mahavehivavy anao izay. Za indray le resaka tsy matotra. Fa resaka tsy matotra hoana ary tovo a. Dia gaga fizarana alovany ity razoky. Dia maninona ka? Dia tsy mihinatra ve enao zoky sady lahy za koa lehilahy teny vehivavy sady zandriny indray no asaina amin'ny teny melony heviny. Averiko ihany aloha fa resaka lova zarainy ity dikan'izany dia ny lehilahy no tokony lazana evy mimeloha fa tsy ny vehivavy mihitsy ka satria ny vehivavy eny manara-bady. Ka sao dia tsy tokony homena anjara mihitsy aloha za ry tovo a. Aleo za andera zany noho izy tsy misy tokony hijanonako eto fa tonga dia 50-50 nareo amin'ny rahalahy dia vita. Tena izy ne tokony hoe tsy andova mihitsy ny vehivavy. Tsy maintsy ny lahy ihany no arahany. Na maty azy izy dia milevina any amin'ny vadiniko. Ka ny dikany dia any izy no misitraka ny an'ny vadiny amiko. Fomba tany taloha sy tamin'ny toeran-kafa zany ry tovo a. Ny lalàna dia tsy mandrara mihitsy ny vehivavy tsy andovo zany. Rehefa zanaka nateraka dia manana zofeno andovo. Tsy misy fitany io a. Ka aleo menanao fitenenana ry ony a. Ka taroainy anara fa hariva ny andro e. Natolotra anao teo. Afa-baraka dia ampeny ny aja mamy andrianony. Nolalaovin'ny Daniela Niony Ratsifa niaraka tamin'ny Gaston sy Onimamy. Pandray feo Joary setratra ndria tsara fara. Panadotosa Niony Ramana Misata. Rampitsy ny toy.